Manatra ny arava tokolo asitopoko vavy ary manasana mpanajana naraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao ito amin'ny fahitalavitra ma TV mbola mitanany sain'ny mpanara-baovao mandraka ankehitriny ny raharandry matoa Marc Ravalomanana ny fitazonana azy. Eo ihany koa ny isan'ny hoentina amintsika amin'ity androndroany ity ny makasika ny fanamariana ny makasika ny zon'olombelona sehatra sosialy tsy adino mitondra izany amintsika ihany koa. Tahorina ny fanambarana izay nentin'ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana omaly na ny anivony avy hatrany ireo Nandriamatoa Marc Ravalomanana manoloana ny raharaha fitazonana azy any Antsarana. Mitovy fanangonana tsy ny tanterahany Ankolafy Ravalomanana ho fangatana amin'ny fiverenan'Andriamatoa Marc Ravalomanana eny amin'ny trano fonenany ny Faravohitra. Raha ny fanazavana dia nahelo manerana ny nosy ny fanangonana tsy ny ary hatreto dia mbola tsy voafaritra ny fotoana anaterana izany eny amin'ny fihadidiana ny Repoblika. Hitantsika zao ny secrétaire général ny ministère fitsarana omaly hoe tsy voakasiky ny raharaha mihitsy président Ravalomanana. Inona ary no ametrahana azy ihany tsy hitako le zay le izy ange hoe inona ny ametrahana azy ihany ny olona nyvady aman-jana no avy le anniversaire dia tokony hipetraka le izy hoe aloha izy hipetraka tokantranony ahafahany mena vady aman-janany sy ahafantarany le hoe miaina ahafahany io teny mandrakarivo zany anapiny ny fitondrany io zay efa nytenena eo ampiny izy ka inona moa ny olana amin'izy fa dia miandra izay tenenareo hoe tena nanampy zay dia manampy ake zay zao hoe zay na dia migidiny taminay ao dia nikinay le teny président hoe apio izy ampionay izy hitanareo zao ato amin'ny fivoriana ange amin'ny commission recherche dia tena mivasa Ravalomanana no mitana le naikitra ny misy satria mba tia hoe iodina le asa le assemblée nationale sy le fitonana mba ahafahany miaina le vahoaka zay ny tanjona. Mety rovina nefa no apetraka reo zay pétition zay indray dia mbola ifanarahana hoe rovina apetraka satria mbola vao tonga daholo ny azo avy any amin'ny district ro miraraka anaty tomobile PDP reo avy any district zany commune fokotany mahatonga daholo dia atambatra le izy rehefa dia hita hoe ahoana naovana azy amin'izay izy zay no naovasika amin'ny andro ametrahana azy manao hitanareo hoe reto daholo zany mangetaeta ny vahoaka mangetaeta ny fa tsy hoe mpanao politika ihany eny fa na dia izay tato amin'ny assemblée nationale zany zay rehetra PDB nanosony tao anatiny ny député rehetra tato zany PDB asita PDB mihitsy nanosony an'le pétition zany zay no ivin'leo izy hoe raha tena misy zany hoe réconciliation nationale dia zay moa zay nge efa miréconcilie ato hoe. Momba ny fankalazana ny tsingeritaona nahaterahan'Andriamatoa Marc Ravalomanana ny 12 volana desambra ho avy izao. Milaza ny solombavam-bahoaka Rakotomanjato Rodin fa nisan'ny fanirian'ny mpiaradia amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana ny ankalazany ny Faravohitra. Raha tsy tanteraka izany dia ny Magro be Moririka no ifamehy fotoana ny Ankolafy Ravalomanana.